mitoetrany ny ady amin'ny asan-dahalo ataon'ny zandarmeriam-pirenena eto Boendy eny ambanivohitra taoriana ny fiverenany fanafiana ataon'ireo malaso izay mitety commune. Tranga iray nisy eto amin'ny fokotany ny Akazoambo, commune ambanivohitra Besisika, distrika ny Ambatoboeny ny alina 520 ifony 4 ny volana aogositra teo izay notafian'ireo dahalo miisa 30 ny rongobasy ny olona avy namonjy-tsena. Raha nitatitra avy amin'ny commande ny Toby Pelovana zandarmeriam-pirenena eto Boendy, colonel Fa Bienvenu dia voafeny zandary tana toerana hatrany ny asan'asa ny malaso ireo. Tamin'ny aliny 520 fois 4 zany tao amin'ny toerana antsoina hoe Akazoambo, commune rurale ny Ambesisika, district ny Ambatoboeny. Tamin'io andro io zany dia nisy dahalo eo amin'ny 30 mahery nanafika mpiantsena izy ireo satria tsena niandro tamin'io 25 août io dia ireo mpiantsena ireo zany rehefa ody Ambatoboeny andeha tongotra dia misy dahalo mitondra pasim-borona valo nandroba an'ireo mpiantsena ireo. Ny zavatra lasa tamin'izany moa zany dia vola mitentina 7 hetsy sy 3 tapitrisa ariary miaraka amin'ny telefona maromaro dia plaque solaire ary koa radiocarte miisa 9 dia miaraka amin'ny marchandise vitsivitsy lasa. Ny tsara marina zany ireo olona reo avy niantsena dia nandeha tongotra. Raikitra moa ny fanjevona zany ny fanarahan-dia dia ny ireo olona reo zany niparitaka. Rehefa niparitaka zany ireo olona notafiana reo dia nahazo eo amin'ny 20 mahery zany le dahalo nataondreo otazy, zany hoe nentindreo miaraka amindreo miaraka amin'ile entana. Dia mazava ho azy moa zany ny mpanaradia, olona mpanaradia miaraka amin'ny gendarme zany tsy maintsy somary miemotra mba iarovana an'ile ain'olona efa ampelatanandreo satria ireo mitondra basy. Dia rehefa afaka 10 kilometatra moa zany navelandreo le olona zay nataondreo otazy dia lasandreo. Raikitra moa ny fanarahan-dia, ny ankety zany mbola anatin'ny manao ankety amin'izao. Miezaka ny miara-miasa amin'ny vahoaka trano ny zandarmeria Boendy amin'ny fampianana ny asan-dahalo eny ambanivohitra ary tsy andraiky amin'ny mety ho firongadrezany ny fanafiana ataon'ireo malaso ireo ny zandary. Na izany aza dia ilaina trano ny fiara-mientana amin'ny mponina amin'ny fampandretim-pahalemana ny tanàna iray mba tsy hisian'ny asan-dahalo.